fanjanana any amin'ny afo indrindra wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana mitany no fitoerantongony milany trandrianane wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana mitany no fitoerantongony milany trandrianana Alléluia. Ola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ny tenako amin'izao fotoana izao ary mankasitraka lehibe manokana an'Andriamanitra satria mbola nomeny tompona andro mpahavelomana indray mbola afaka manompo azy. Mankasitraka lehibe ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra Dr Rina izay filompanorina ny SCI. Ankasitrako feno tanteraka izy ireo satria mbola manome fatokisana hatrany amin'ny asa fanompoana mankasitraka indrindra tompoko. Ankasitrako ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay eto toerana dia raha natahiryka amin'ny vady izany. Araka ny fotoana izay efa fanomezantsika toy izao
dia manasanao hatrany anaraka hatramin'ny farany izao fotoanan'io izao satria mino fa hiasa indray ny tompo amin'ny fiainanao. Entanky ihany koa tsika izarazara foana hatrany ny levantsika satria mino fa amin'ny alalan'ny fizarahanao izao fotoana izao hiasa amin'ny fiainan'olona maro be indray Andriamanitra, hamangy fanahy maro Andriamanitra dia manentana anao hoe zarazarao ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao. Dia araky nefa mahazatra antsika dia andaontsika dia hivavaka, andaontsika dia hifony eo anatrian'Andriamanitra, andao aloha antsika dia hisaotra anazy voalohany indrindra satria mbola nomeny tombonandrom-pahavelomana, tombonandrom-pahasoavana, afaka manompo anazy, afaka midera anazy, afaka mamay voninahitra ny anarany. Andeha koa angatantsika ny fanatrehany fanahy masina aninga tanteraka indray izao fotoanan'io izao. Tena hoe hiantso ny fanahy masina antsika hiasa mba tsy handeha hoe amin'ny fahaizantsika na hoe amin'ny herintsika na fahalalantsika amin'izao fotoana izao, fa tena fanahy masin'Andriamanitra mihitsy ny hanokatra amin'ny masim-panantsika, hanokatra amin'ny vavako ihany koa izay mitondra ny tefampaherezana ho anao eto. Tena hoe fanahy masina na zava-masim-panantsy tsirairay avy. Ifona ihany koa tsika raha hoe misy fahadisoana, misy tsy fahatanterantsika teo anatrian'ny tompo satria tsika rehetra izao dia tena hoe tsisy marina na dia iray ary eo anatrian'ny tompo, dia ifona ihany koa tsika eo anatrian'izao fotoana izany. Ary andeha koa tsika handrava, hamotika ireo izay planina ratsy ny satana rehetrarehetra mety hoe manakana antsika, misy fanahy manakana antsika ihany koa tsy hifantoka amin'izao fotoana izao. Fa mialohany manoloana novantsika izany vavaka izany dia andaontsika dia hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny salamo fa 7:20 dia 9 izany vavaka toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny mpiventy hira, salamo nataon'i Davida. Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Amen. Izany ten'Andriamanitra hoe ny lanitra hozy izy mitoro ny voninahiny ary ny habakabaka hozy izy manambara ny asan'ny tanany. Tsara loatra izany ten'Andriamanitra izany. Andaontsika dia hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria mbola miheny tombontsoa mbola afaka manao indray izao asa fanompony izao. Dia sandrato ny feonao ary raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola isaoranay, hiderainay, sy ankasitranay ary omenay voninahitra hatrany ianao Jesosy amin'izao fotoana izao. Noho ny tombontsoa lehibe manokana izay mbola menao anay indray ahafahanay tompo miaraka eto indray mimbavaka eto izay tsirairay avy. Saotra fanavanao tokoa izay ka nomenao fotoana toy izao ahafahanay mifandray aminao. Ko ankehitriny tata mangataka fanatrehany fanahy masinao fentanteraka izay mba tena hoe hanenika anay, hameno anay, hanositra anay ka raha hiteny eto izay tompo dia tena hoe ilay teny avy any aminao ka tsy mihoatra na hilatsaka izany teny izany Jesosy na hoe hiteny araka ny fahaizanay izay fa aoka ny fanahy masinao mihitsy nanokatra amin'ny masom-panana eto mba hitondrana fampahirezana andreo ranadara avavy, ireo ray aman-dreny, ireo zoky zandry izay mandrandra indray lenteam-pahasoavana avy aminao. Kanefa tompo mifona izay raha toka misy tsy fahatanteranay ao anatin'izany fotoana izany tompo dia tena hifonanay eto anatrianao sahady satria izay ilay olona be ahiahy, ilay olona mpaniasy, ilay tsy tanteraka tompo fa mifona izahay. Diovy ny akanjo-pananay mba adio indray izay tsirairay avy karaha indray ny teninao eto izay tompo dia tena hoe fo feno fahadiovana, fo madio no entina indraisanay ny teninao mba hatakaranay izay tia ny teninao ambara aminay dia diovy tanteraka izay tsirairay avy. Eny amin'izao fotoana izao izay manorotoro, manapatapaka ary mandroaka sy mandidy ireo fanahy izay mieloelo mahatonga tsy fifantoana ka tsy andraisanay ny teninao, ahatonga tsy fifantoana hienona indray ny teny, ny fampahirezana izay hoentina eto. Eny tompo tena roanonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany tsy ambinina tsy hanana fahefana. Aoka tompo tena hoe ianao no hijoro, ianao no tena hiasa, ianao no tena hatanteraka izay rehetra fikasana tompo izay rehetra tia ny tenao ambara ny teny ity dia aoka izany no tafita somatsara amin'ireo zanakao izay miandrandra tompo izany teny izany. Dia sokafo masom-panany tsirairay avy Jesosy mba hanananay fanantenana indray ny amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka raha eo. Halleluia. Amen. Amen. Tsara loatra ny andriamantsika dia mino fa ianao amin'izao fotoana izao ilay olona ny safidian'Andriamanitra, ilay olona izay nomen'Andriamanitra indray ny teniny
ka mihinao fa zany teny ho alefan'ny tompo eto zany a de tena hoentinao makivakiana fiainanao, tena hoe teny hoentinao a iainanao amin'ny andavanandrom-piainanao iray manontolo. Amen. Ni panzon na Tahiana seka chunga tami ni lakanye ni sakaisa na Tahiana we na makitafu ni solution ni tundu na Tahiana banki fuibe na libreza na libreza nyakata simiti na Tahiana nyanzele nyakata simiti na Tahiana nyanzele miakata simiti na Tahiana nyanzele na libreza na libreza nazai kumali namino nibu wala mtamizo nibu wale mule nibu wamiza na kule amtika demante nibu walante nibu wamna mana libreza mana libreza
Andaontsika amin'izao fotoana izao mbola itoy vavaka foana trany misy itony vavaka kely, misy vavaka izay hoentiko amintsika tsirairay avy eto amin'izao fotoana izao. Tsika dia andao hivavaka ho an'ireo olona izay mandalo olana. Mety hoe ianao izay manaraka izao fotoana izao, mety hoe misy olana sedrainao fa ninao fa Andriamanitra hamangy ianao ary hamahazany olanao izany. Fa mialoha ny vavantsika dia andaontsika dia jery ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny salamo fa 7 dia ny 15 ny soramandry manao hoe sinagona nataon'i Davida izay nohirany ho an'i Jehova no ny teny Kosy Benjamita. Jehova Andriamanitra ianao no ialofako, vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy ka afao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany. Ianao amin'izao fotoana izao raha mandalo izany olana izany, Jehova hanafaka anao. Manaova toa an'i Davida, nivavaka Davida tamin'i Jehova ho an'ireo izay nanenjika azy dia nangataka koa izay afao anao mihitsy izao fotoana izao raha ianao izany mandalo olana izany dia ray izany ten'Andriamanitra izany, ray izany vavaka izay nataon'i Davida teo anatrehany Jehova izany mba hanafahany ianao ihany koa. Eo amin'ireo izay manenjika anao ireo dia tena hoe mivavao azy ireo mba tena hoe hanafaka anao tokoa ny tompo dia asandrato ny feonao amin'izao fotoana izao. Raha eo mbola mankasitraka anao hatrany izay amin'izao fotoana izao Jesosy, satria mbola nomenao tombo-pahasoavana foana izay Jesosy. Tsy mitsahatra ianao manome fahasoavana anay satria tianao tokoa izay. Dia tsy tompo amin'izao fotoana izao matsiahy ireo havana namanay izay mety mandalo olana, misedra olana, mety fanenjena tsy hainay tompo ina izany karazany olana mandalo amin'izy ireo. Fa fantatray fa ianao ilay Andriamanitra mpanafaka, ianao ilay Andriamanitra mpamonjy. Vonjeo izy ireo tompo amin'izany olana izany, afao izy ireo. Ianao ilay Andriamanitra ny impossible, hainao atao ny zava-drehetra ary matoky tompo fa hiasa tokoa ianao amin'izao fotoana izao ho an'ireo havanay, ho an'ireo namanay izay mandalo izany olana izany. Amahy izany ianao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa niza mandalo izany olana izany amin'izao fotoana izao, mivaha izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, afaka izany olana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia mankasitraka sa tompo satria fantatray fa ianao ilay mihaino vavaka, ianao ilay mpamalo vavaka dia mankasitraka amin'ireo valitsoa, amin'ireo vavaka izay efa ataonao valianao sahady amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandratanay izany vavaka izany. Mankasitraka dada. Halleluja. Amen. Amen. Izany ny ten'Andriamanitra izay noentiko anao amin'izao fotoana izao tsika dia tena tiako mihitsy ny ianao amin'izao fotoana izao hifantoka satria hitondra fampahirezana kely anao eto amin'izao fotoana izao. Tiako ianao mba tena hoe hifantoka tanteraka, tiako tena hoe satria araka ny loha hevitra izay hoentiko aminao amin'ity an'io ity dia hoe fifantohana amin'ny fanarahanao n'Andriamanitra araka ny teny izay navoaka araka ny loha hevitra izany dia misy teny faminaniana ihany koa ny amin'ity volana ity hoe volan'ny fifantohana ity volana Jona ity. Tiako ianao hanana fifantohana lalindalina kokoa amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa mialohany ampahirezako anao eto dia andao aloha tsika andeha hijery tenin'Andriamanitra satria tsika dia miaina foana amin'ny tenin'Andriamanitra ary avy amin'ny tenin'Andriamanitra no entiko ampahirezana anao satria ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra velona izay miresaka aminao mivantana mihitsy. Amin'izao fotoana izao dia andao andeha hijery tenin'Andriamanitra tsika aloha ny ampahirezako anao izay hitantsika eo amin'ny salamo 7:20 hatrany dia ny 5:14 izany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko samy ankasitrana eo imason'i Jehova. Vatolampy sy mpanafitra ahy. Amen. Mbola ndetsika mbola hijery tenin'Andriamanitra trany izay hitantsika ao amin'ny Joba 9 dia ny andininy Joba 9 ny andininy 20 izany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro Andriamanitra tsy anary ny olona tsy manatsiny ary tsy tantana ny mpanao ratsy. Amen. Tsara loatra izany ten'Andriamanitra izany. Izany ten'Andriamanitra izany no tiako ampahirezana kely ianao amin'ity an'io ity. Hoy izy ny ten'Andriamanitra tato amin'ny Joba hoe
indro sisy Andriamanitra tsy anarin'ny olona tsy manatsina. Ianao zany olona tsy manatsiny zany, ary ianao ilay olona ho tantanan'Andriamanitra. Andriamanitra koa tsy mitantana hoe ho sisy mbola hoe ary hitantana ary tsy hitantana ny mpanao ratsy. Aingany mba tsy ianao zany olona zany, tsy hitantana ny mpanao ratsy mihitsy n'Andriamanitra fa aoka ianao ilay olona tsy horian'Andriamanitra mihitsy. Tiako tenenina amintsika hoe manana fifantohana amin'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy manary ianao zany mihitsy. Ianao manana fifantohana amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, raha manaraka an'Andriamanitra ianao ka mifantoka tanteraka amin'ny teniny, mifantoka tanteraka amin'izay rehetra ambarany, mifantoka tanteraka amin'izay lazainy, dia tena hoe Andriamanitra tsy hanary ianao. Tena hoe izy no hitantana anao amin'ny tanakavanany, izy no hitantana anao amin'ny zavatra rehetra ataonao. Manana koa ianao fatokisana hoe ninina zavatra ataonao Andriamanitra tsy manary. Andriamanitra tsy mijery an'izany hoe androny tsy fahalalanao zany. Matoa ianao androany nandray azy, matoa ianao androany misafidiny andre zao teny zao, dia manana ianao fifantohana fa Andriamanitra tsy hanary ianao. Manana ianao finoana fa Andriamanitra mihitsy no anangana anao, anangana ny ankohonanao, anangana ny tokantranonao, anangana ny fiainan'ny mpianakavianao, ny fiainam-pinoanao an'Andriamanitra. Dia tena hoe izy mihitsy no anandratra anao, anangana anao anatin'izany fahasairana. Mety hoe olona mbola tsy nandray an'ny tompo mihitsy ianao, mety hoe olona mbola sambanao na henao an'izany hoe fitantanan'Andriamanitra izany, famanginy tompo izany. Fa amin'izao fotoana izao dia milaza aminao hoe mifantohy fotsiny ianao, mifantohy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia Andriamanitra anandratra anao, Andriamanitra anangana anao. Hainy tompo atao ny zavatra rehetra, izy ilay Andriamanitra ny impossible, tsisy n'izany hoe zavatra tsy hain'ny tompo atao zany. Raha mbola hoe manana finoana ianao ka mifantoka tanteraka hoe ity zavatra ataoko ity dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy ity, mino ianao ary mifantoka ianao, dia tena ho tsapanao zany hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, mandeha araka ny finoanan'Andriamanitra izany, dia Andriamanitra mitantana anao. Tiako ianao zany amin'izao fotoana izao mifantoka tanteraka hoe ninina zavatra mandalo, ninina zavatra iainanao, ninina zavatra misy dia manana fifantohana eo amin'ny tompo satria eo amin'ny rery ihany misy ny vahaolana rehetra. Andriamanitra rery ihany ilay mpamaha olana, Andriamanitra rery ihany ilay mpamatsy anao, Andriamanitra rery ihany ilay mpitantana anao, ilay mpanavitra anao. Fohy kely ny fampahirezana izay hoentiko taminao androany, satria fantatro hoe ianao ilay olona van'Andriamanitra. Azo eritreretina tena mifahafoizan'ilay fampahirezana no hoentinao zavatra hosakana, fa tiako ianao hoe anana fifantohana lalina amin'Andriamanitra, mifantoha amin'ny tenin'Andriamanitra foana hatrany hatrany, fa ahitanao tombotsoa, ahitanao tombom-pahasoavana ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, ary ho tsapanao fa tena matsiro zany fifantohana, fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Manana fotoana na dia ataoko hoe 10 minitra isan'andro, manana 10 minitra izany ianao ao anatin'ny fotoananao, ao anatin'ny andronao, manana 10 minitra ao amin'ny indray andronao iainanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe mifantohy na dia 10 minitra ozy izy betsaka izany 10 minitra izany, raha tena hoe manana fifantohana anao amin'Andriamanitra. Atsapa ianao hoe miasa tokoa Andriamanitra, atsapa anao hoe tena ava izany fifandraisanao amin'Andriamanitra izany. Raha mafohy ianao izany 10 minitra izany ao anatin'ny iray andronao hifandraisanao amin'Andriamanitra, dia tena atsapa tokoa anao fa manana hery vaovao, manana fiainana vaovao, ary tsokivikivy ianao, tsoketraka izany ianao raha manana an'izany fotoana hifantohanao amin'Andriamanitra izany. Mahireza ihany koa mamaky tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe Andriamanitra velona, miresaka amintsika mivantana. Ny tenin'Andriamanitra tsy mandainga izany mihitsy, satria io tenin'Andriamanitra io dia izy mihitsy
no miresaka amintsika, Andriamanitra manambara amintsika mihitsy izany ten'Andriamanitra zany. Ka tiako ianao amin'izao fotoana izao anana fifatoana amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, amin'ny fanarahanao anazy. Aza kivikivy zany ninona izay zavatra lazain'olona atao hoe ny Andriamanitra mahery, ny Andriamanitra tsy mba mandao ahy, ny Andriamanitra velona, tsisy toa azy, tsisy tahaka azy. Dia mankasitraka antsika rehetra amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra sahady, satria tsapako hoe betsaka antsika rehetra amin'izao fotoana izao nanaraka izany fampahirezana zany tena hoe vanginy tompo. Betsaka antsika no hijoro vavolombelona amin'ny fanarahana amin'ny tompo, satria ianao ilay olona misafidiny, ianao ilay olona misafidiny tao anatin'ny maro andresy anaraka izao fampahirezana izao. Dia mino aho fa hijoro vavolombelona ianao amin'ny alalan'izao fampahirezana kely izay niodiko teto izany. Tiako lazaina antsika ihany koa fa sisy tanteraka antsika rehetrarehetra izao, fa ianao izay nandray nino nanana fifatoana amin'Andriamanitra, dia mino fa tena hiasa tanteraka Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao. Ao ambavako ao ny fahefana sy ny fanapahana, ao amino ny fanjakany, ny fitaovam-piadiana ary ny famaliny, ny anaranao no antony fifaliana. Tompo misandrate, tompo misandrate, eo amin'ny fiainako ny anaranao, fazavana izao tontolo izao. Tompo misandrate, tompo misandrate, eo amin'ny fiainako ny anaranao, fazavana izao tontolo izao. Ny agnaranao ty sono bateriko, raha vao manonona ny agnaranao, misy fahefana ao ambavako ao, ny fahefana sy ny fanapahana, ao amino lay fanjakany, fitaovam-piadiana ary ny famalina. Anaranao no antony fifaliana. Tompo misandrate, Tompo misandrate, eo amin'ny fiainako ny anaranao, fazavana izao tontolo izao. Tompo misandrate, tompo misandrate, eo amin'ny fiainako ny anaranao.
eny moa efa kely sisa de farana amin'ny fotoanantsika fa andaontsika amin'izao fotoana izao andeha ametraka fentanteraka ampelantanan'Andriamanitra indray ity alina ity ary andeha koa tsika andeha vavaka ho andreo havana namana sakaiza ho fantatrao izay mety mbola andeha hiasa hiatrika n'izany asa izany izy ireo amin'izao alina izao fa mino fa Andriamanitra dia efa nanjeriny hiaro azy ireo ndao tena hoe tsika mbavaka indrindraindrindra reo havatsika reo namantsika mety hoe reo olona akaiky antsika indrindra mbola hiatrika izao alina izao na ianao andeha atory koa ara dia ndao tena hoe hivavaka antsika metraka fentanteraka eo ampelantanan'Andriamanitra izao alina izao dia asandrato ny feonao rainay tsara indrindra asany an-danitro mbola misaotra anao mideranao mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao foana hatrany any izay tompo amin'izao fotoana izao ny amin'ny tombontsoa lehibe manokana izay mbola omenao ahafahanay mivavaka indray tompo ny amin'ity alina ity aoka tompo ro anjeli-piadinao hoe tompo manodidina anay tsirairay avoana hatrany vavaka ihany koa izay andreo havana namana sakaiza mety ireo fianakavianay izay mbola hiatrika izao alina izao mety mbola andeha hiasa izy ireo tompo fa matoky izay fa ianao anisy fiarovana mahery vaika an'izy ireo aoka ilay fanahy masonao manda fiarovana tanteraka any tsirairay avy mety misy zavatra maranitra miakatrakatra mety tsy hainay tompo izay zavatra asan'izy ireo amin'izao alina izao fa matoky izay tompo fa ianao hiaro azy ireo ianao dia efa fiarovana mahery vaika ho an'ny tsirairay avy dia ankasitranay fentanteraka anao izy izany raha andeha atory ihany koa izay amin'izao alina izao tompo dia mangataka fiarovana fentanteraka avy aminao ianao ireo anjeli-piadinao tompo manodidina nisy ambatan'olona tsirairay avy nisy tokantrano tsirairay avy tompo arovy amin'ny sandranao mahery izy ireo ka raha atory izay dia tena hoe ho torimaso feny fiadanana aoka ianao ihany koa no mbola angatanay anome nofy sy fahitati tena mamo amin'ny tsirairay avy mankasitraka anao izay data idera laza ary voninahitra dia averinay aminao satria anao izy izany sotra raha eo halleloia amen amen tena tsara loatra ny Andriamanitra antsika fa andao amin'izao fotoana izao tsika andeha hisaotra anazy tamin'ny fitantanany tamin'ny fanatrehany ihany koa izao fotoanany izao andeha hisaorantsika anazy satria raha tsy teto ny fanatrehany dia tena tsy nahavita ninninona isika fa andao hisaotra an'Andriamanitra fa meloha ny isaurantsika anaovantsika izany vavaka fisaorana izany dia andao andeha hijery tenin'Andriamanitra antsika izay hitantsika eo amin'ny salamo salamo 7:100 dia ny 2 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nisaorany Jehovah ary fanahyko ary aza misy adinoina ny fitahiany rehetra amen izany ten'Andriamanitra hoe isaorany izy Jehovah ny fanahyko dia aza misy adinoina ary aza misy adinoina izy ny fitahiany rehetra ny tahanao teto Andriamanitra dia minao fa tena tsy anadino izany fitahinana nataony ianao izany ianao amin'izao fotoana izao dia ndaontsika andeha hisaotra anazy satria tsara loatra izy hisaotra anazy tsika satria raha tsy teto koa ny fanatrehany dia tena zava-poana izao fotoana izao zava-poana ny zavatra ny fampizarantsika teto fa tena andao hisaorantsika an'Andriamanitra izany fotoana rehetra izany andao hisaorantsika an'Andriamanitra fa tena hoe nitahantsika izy tamin'ny teny ity raha tsy fitahiny tsy tanteraka tsy nahatanteraka ninninona teto izany itsika fa tena andao averintsika aminazy ny voninahitra averintsika amin'Andriamanitra ny idera averintsika aminazy ny laza satria izy reriany ny tompon'izany rehetrarehetra izany misaotra azy tsika satria natsapa hoe niasa tamin'ny fiainantsika izy misaora azy ianao raha natsapa ianao hoe niasa tamin'ny fiainanao Andriamanitra misaora azy koa ianao raha natsapa hoe namangy ianao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny tiany ity tena asandratsika anazy izany satria mendrika azy loatra izany misaorana izany raha ny zava-bitan'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tsy voavita ny vola makarentsika mihitsy izany fa andao valitsika fisaorana izy andao valitsika ometsika anazy ny voninahitra averintsika amin'ilay nahary averintsika amin'ilay Andriamanitsika izany voninahitra izany satria tena tsara loatra izy Andriamanitra ny fahatsarana Andriamanitra niasa tamin'ny fiainantsika tena ho anahy manokana natsapa tamin'ny tiany ity fa raha tamin'ny heriko tamin'ny fahaizako sy tamin'ny maha olombelona
tsy navita izao fotoana izao tsy afaka nampahery teto fa natsapa hoe teto mifanatrian'ny tompo teto izy nankahery dia tena tsapako hoe niasa manokana tsapako hoe nampiasa ny tompo dia mendrika azy no meko voninahitra mendrika azy no teraka mendrika azy ny sorako dia andaontsika dia isotra n'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetrarehetra izay nataony teto tamin'ity an'ity mankalazana azy meo azy voninahitra satria tsara loatra izy dia sandratsy izany fisaoranao anazy izany dado misaotra anao tokoa izay raha mbola menao izao fotoana izao anandratanay fisaorana anao misaotra anao izay satria tsapanay hoe teto mifanatrianao tamin'ity an'ity misaotra anao izay satria fantatray tompo fa tsy tamin'ny herinay tsy tamin'ny fahaizanay tsy tamin'ny maha-olombelonanay fa tamin'ny fahatsarahanao tamin'ilay fanahy masinao izay nalefanao ka nanokatra amin'ny vavanay nameno ny fananay ary nanokatra ny masom-panahy tsirairay avy misaotra anao fa tanteraka somatsara ny fotoananay vita somatsara ny fotoananay tamin'ity an'ity no fitarian'ny fanahy masinao sy toro-tsaina mahagaga izay nomenao anay dia ankasitranay fentanteraka ny anaranao masina izany misaotra era-tsaina data satria fantatray fa ianao dia tena miasa tokoa ianao dia tena mihamanokana ny fiainan'ny tsirairay avy misaotra fa tena natsapa ny fanatrianao teto izay tamin'ity an'ity misaotra fa totosa somatsara ary tafita tamin'ny vahoakanao ny teninao izay nataonao nambaranay ho reny vahoakanao indray tamin'ity an'ity misaotra fa tena famanginao manokana any tsirairay avy ny teninao ilay teny velona ilay Andriamanitra velona miresaka aminay tokoa ny teninao dia mankasitraka dada satria nataonao nare izany tsirairay avy enina izany hitarika teto tompo natsapa ny fiasanao natsapa ny famanginao tanteraka dia ankasitrako tanteraka anao izany satria ianao ilay Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra tsisy tsy hainao tao tompo eny fantatray fa na tady aiza izay dia tena tsy ahita toanao fa ankasitrana fentanteraka ny fitarianao anay teto tsirairay avy indray dia averinay aminao ny dera averinay aminao milaza ary ny voninahitra satria anao irery any tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandratanay izany vavaka izany tompo mankasitraka raha eo haleloia amen amen tsara loatra ny Andriamanitsika eny moa efa ifarana tanteraka izao fotoanantsika izao dia andeha hanonona tenim-pahasoavana ho anao ho any ankonanao ho any tokantranonao ho any fianakavianao ho amin'ny asanao ho amin'ny fianaranao ho amin'ny andavanandrom-piainanao ray manontolo ny tenim-pahasoavana izay hitantsika ao amin'ny Salamo 7:20 ny 9:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetrandro lava ao an-trano Jehova ianao ny ankonanao ny fianakavianao ianareo mianakavy amen amen dia mankasitraka antsika rehetra izay tsy nahafoy nanaraka trany izao fotoana izao Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane androtsaka ny fitahiana amin'ny fiainanao iray manontolo veloma daholo eo